Zao dia tonga amin'ny fotoantsika izay andrenesantsika ny afatra ny tenin'Andriamanitra avy hatrany izany. Ndao tonga dia vakitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra. Ny loha hevitra moa dia ny hoe hita ny masonao nefa tsy hinananao. Zay zany ny loha hevitra ny tenin'Andriamanitra, hita ny masonao nefa tsy hinananao. Dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra voalohany izay hiangatsika amin'izay loha hevitra izay. Mpanjaka faharoa toko fahafito andimy faharoa. Mpanjaka faharoa toko fahafito andimy faharoa. Fanamany lehilahin'Andriamanitra ilay mpanafika malaza izay nitenenany mpanjaka tamin'ny tanany ka nanao hoe: idro na dia hanao varavarankely amin'ny lanitra aza Jehovah, dia izy izany zavatra izany va? Ary hoy Elisy: idro ho hitan'ny masonao indrindra izany nefa tsy mba hinananao. Tao anatin'ny olana lehibe dia lehibe tokoa ny zanak'Israely, nataon'ny fahavalo fahirano, tsy nisy sakafo. Fa Andriamanitra moa dia Andriamanitra be fitiavana, dia nanolotra vahaolana ho azy ireo Andriamanitra, novan'Andriamanitra izay olana izay, ary dia nilaza ny mpanompon'Andriamanitra hoe rampitso no ivany olana. Dia tao anatin'izay filazan'ny lehilahin'Andriamanitra na Elisa izay hoe rampitso nareo dia hisy sakafo, ary sakafo amin'ny vidiny mora dia mora. Dia nisy lehilahin'Andriamanitra jeneraly tanakavana amin'ny mpanjaka, rehefa naheno ny Elisa lehilahin'Andriamanitra ny teny izany, dia hozy izy hoe na dia hanao varavarankely amin'ny lanitra raha ve Andriamanitra dia izy zany. Dia namaly Elisa lehilahin'Andriamanitra hoe ho hita ny masonao zany fa tsy mba hinananao. Ho hita ny masonao zany fa tsy mba hinananao. Dia inona tokoa ny zavatra nitranga nampalahelo jeneraly io, satria noho ny ampitso tokoa dia hita ny masony ilay fagagan'Andriamanitra, hita ny masony ilay vahaolana nataon'Andriamanitra, hita ny masony ilay fitahian'Andriamanitra lehibe. Fa saingy indrisy tsy mba ninanany, satria rehefa nitendren'ny mpanjaka eo am-bavady izy dia voahitsaky ny olona teo izy dia maty. Ny zava-doza, ny zavatra mampalahelo indrindra, ny zavatra ratsy indrindra tokoa ry havana izay manarika eto amin'ny toerana ity dia ny hoe hita ny maso fotsiny nefa tsy mba ninanana na nanandrana. Dia ingatsika hijery olona atao anaty Baiboly izay nahita izy ireo, fa izy ireo kosa tsy mba nandray anjara tamin'izany zavatra hitany izany. Dia vakitsika ny tenin'Andriamanitra voalohany. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo, andiny fahatelo amby roapolo sy ny andiny fahaefatra amby roapolo. Lioka toko fahaenina ambin'ny folo, andiny fahatelo amby roapolo sy ny andiny fahaefatra amby roapolo. Ary raha nijaly tao amin'ny fiainantsika izy ka niandrandra, dia nahita ny Abrahama teny lavitra sy Lazarosy teo an-tratrany. Ary izy niantso ka nanao hoe: ry Abrahama raiko, mamindrafo no amiko, ka irao Lazarosy mba hanomboka ny tendrony ratsan-tanany amin'ny rano mba hampangatsiaka ny lelako, fa fadiranovanao eto anatin'ity lehilahy ity. Ity lehilahy ity dia nahita any Lazarosy teny an-tratrany Abrahama. Hita ny Lazarosy teny amin'ny toerana feno fifaliana, toerana feno fiadanana, toerana feno fahasambarana, toerana feno firavoravoana tsy isotro izany. Fa izy kosa tsy mba tafiditra tao, tsy mba tao amin'ny toerana io izy, fa nahita maso fotsiny izy. Izy moa dia voambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe tany amin'ny lelafo fadiranovana loatra ato anatin'ity lelafo ity. Nahita fotsiny izy
fa tsy mba tonga te. Inona ny antony dia io lehilahy io dia tsy mba mibebaka izy teny ambonin'ny tany. Tsy mibebaka izy satria izy mpanan-karena dia variana tamin'izao fiainana izao izy. Ananany moa ny vola, nataony daholo ny zavatra rehetra, variana ny tady vola izy, variana ny miasa izy, no amaivaniny zany hoe mivavaka zany, tsy nirarahiny zany mivavaka zany, natao mitsinitsininy zany mivavaka zany, dia variana tamin'izao fiainana izao izy, variana tamin'ny filibana, ny filalaovana maro samihafa, zany nandaniany ny androm-piainany dia ty ambonin'ny tany. Ka rehefa tonga ny fotoana anankiray dia nahita maso fotsiny ilay fiadanana sy fahasambarany Lazarosy izy, fa izy tsy mba tany. Ry havana izay manaraka eto amin'ny toerana ity, efa nifampiresantsika hoe zany ny zavatra farany ratsy indrindra, zava-doza indrindra le hoe mahita fotsiny fa tsy mba manandrana. Amin'ity anio ity dia mampahery-tsika fa izao, ataovy azo antoka tsara hoe efa tena mibebaka ianao, ataovy azo antoka tsara hoe efa tena nanolotra ny fiainanao amin'ny Jesosy ianao, ataovy azo antoka tsara hoe efa tena nino amin'ny Jesosy ianao, ataovy azo antoka tsara hoe efa tena nandray an'i Jesosy ho tomponao ianao, efa tena nandray an'i Jesosy ho mpamonjinao ianao, efa nanolotra ny fiainanao amin'ny Jesosy ianao. Ataovy azo antoka tsara hoe efa nateraka indray ianao. Fa zay ny olan'io rahalehilahy io, tsy nino izy, tsy nanolotra ny fiainany man'Andriamanitra izy, tsy nanompo an'Andriamanitra izy, ka rehefa maty izy tao ambadiky ny fahafatesana dia nahita any Lazarosy feno fahasambarana sy fiadanana izy, fa izy kosa tsy mba tany. Faharoa, io lehilahy io koa ange dia mety ohatr'izao satria moa izy Lazarosy mifankafantatra, dia mety ho mpiray fiangonana mihitsy izy ireo, fiangonana ray ny misy azy sy ny misy any Lazarosy, fiangonana ray. Rehefa nanana olona ny Lazarosy dia izao hoe andeha ho any amin'ilay rahalahy-mpanan-karena aloha, dia mba hanatona azy fa izy angamba mahita manana an'izao vahaolana izao, dia lasa Lazarosy tonga tany amin'ilay rahalahy-mpanan-karena fa tsy nirarahin'ilay rahalahy-mpanan-karena, tsy nirarahiny Lazarosy, fa naniry fotsiny izy izay mba latsaka eo amin'ny latabatran'ilay mpanan-karena, mpiara-mivavaka amin'ny mpanan-karena, mpiara-miambina aminy. Io mpanan-karena io tao am-piangonana dia tsy tapaka hamonjy fiara-miambina isan-kalady, miara-mivavaka izy mbaka ny Lazarosy, fa izao izy mivavaka eo dia tonga ho fotsiny izy, fa tsy nanapa-kevitra nolotra ny fiainana amin'i Jesosy izy, tsy nanapa-kevitra natona an'i Jesosy izy, tsy nanapa-kevitra ino ny filazantsara izy, tsy nanolotra ny fiainana amin'i Jesosy izy nefa tonga mivavaka isan-kalady. Mety ny vadiny koa ny mivavaka dia tonga izy manaraka amin'ny vadiny, ny vadiny tena mijoro tsara, ny vadiny tena nateraka indray, ny vadiny tena loatra ny fiainana amin'i Jesosy, fa izy kosa manaranaraka eny fotsiny, tsy tena manao ny fanompoana sy ny finoanan'i Jesosy ho zava-dehibe izy, fa mandeha ny vadiny dia mba mandeha izy, mandeha ny ankonany dia mba mandeha izy, izan'ilay olona manaraka fotsiny. Androany, raha misy amintsika manatrika eto amin'ity anio ity, mbola tsy azonao antoka fa tena nateraka indray ianao, mbola tsy azonao antoka, mbola tsy nisy fotoana tena nanoloranao ny fiainanao amin'i Jesosy, nanapahanao hevitra natona an'i Jesosy, nanapahanao hevitra ino amin'i Jesosy, andray an'i Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainana manokana, dia fotoana tena mety izao, fotoana tena mety izao, eny fa navaovao ary ianao, fotoana tena mety izao andraisanao fanapahan-kevitra, inonao amin'i Jesosy,
fa maty no ny fahotanao izy, inona ho an' Jesosy fa tianao izy, inona ho an' Jesosy fa nitsangana tamin'ny maty izy ary amloranao ny fiainanao azy mba tonga anao isan'izay ateraka indray. Ka rehefa mitonga ny fotoana anankiray dia tsy ianao akory ilay hoe mahita fotsiny tahaka n'ilay mpanan-karena, fa tsy mba nienana, tsy mba tafiditra tao izy, tsy mba ho isan'izany eny anao. Ndengevaka itsika ny teny izay nambaran'i Jesosy. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo, andiny faraka amin'ny telopolo. Asan'ny apôstôly toko fahaenina ambin'ny folo, andiny faraka amin'ny telopolo. Dia hoy izy roalahy, minoa an' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Hitanao, minoa an' Jesosy tompo dia ho vonjena ianao sy ny ankonanao. Efa tena nino an' Jesosy tompo ianao mba hahatonga anao tsy ho isan'izay mpijery maso fotsiny, fa tena anisan'ny mpandray anjara tahaka ny Lazarosy. Lazarosy dia nino an' Jesosy tompo izy, ary dia izao rehefa tonga amin'ny fotoana anankiray dia izy anisan'ny teny tratrany Abrahama tany amin'ny toeram-pifaliana sy toeram-piadanana izy. Izay mahatonga antsika mifampahery hoe rehefa nosy manarika eto toerana ty, ny ratsy indrindra dia le hoe hitan'ny masonao ny lanitra, hitan'ny masonao ny fiainana mandrakizay, hitan'ny masonao ilay tanàna volamena sy lalambe volamena, fa ianao tsy tafiditra ao. Izany ny ratsy indrindra. Fotoana mety zao ho an'izay vaovao eny fa na ho antsika tranainy ary ataovy azo antoka mihitsy androany hoe efa nanolotra ny fiainanao an' Jesosy ianao, mba hahatonga anao raha mitonga amin'ny fotoana anankiray dia tsy hijery fotsiny ianao fa nisaniditra sy andova ny lanitra. Ndao jerentsika indray ary amin'ny ohatra faharoan'ny tenin'Andriamanitra izany. Matio toko faharoa amby roapolo, andiny fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Matio toko faharoa amby roapolo, andiny fahafolo ka hatramin'ny fahaefatra ambin'ny folo. Dia mivoaka ho any amin'ny lalana ireny mpanompo ireny, ka namory izay rehetra hitany, na ny ratsy na ny tsara, ary dia feno mpihinana ny fampakaram-bady. Ary noho ny efa niditra ny mpanjaka izany mpihinana, dia nahita lehilahy anankiray izay tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady. Dia hoy izy taminy, ry sakaizy, ahoana no hidiranao eto nefa ianao tsy niakanjo fitondra amin'ny fampakaram-bady? Dia sina izy. Ary dia hoy ny mpanjaka tamin'ny mpanompony, afatoro ny tongony aman-tanany dia ario any amin'ny maizina ny ivelany izy. Any no hisy ny fitomaniana sy ny fikotroanify, fa maro no natsoiny nefa vitsy no fidiana. Ty raha lehilahy ty dia efa tafiditra tao amin'ny efitrano fisakafoanana, ary dia efa hitan'ny masony teo daholo ny sakafo be, vorona matavy, akoho matavy, omby matavy, legioma isan-karazany, desera isan-karazany, voankazo isan-karazany, tena ampitolo sakafo be, tena vary be dia be. Hitan'ny masony teo anoloany teo, ary izy dia efa tena niomana mihitsy hoe tena inana androany, tena inana, sady ry zao tena tiako mihitsy zao ry zao tena tsara zao ry, tena mahafinaritra. Miresaka amin'ny namany eo akaikiny izy, tena finanam-be mihitsy ty androany ty, ary tsy sotranyty mihitsy hatramin'izay fa ay tena lanonam-be, ay tena sakafo be. Za aloha androany tena inana fa ary hitondra mody, za fa mitondra sase mihitsy ty sase ty asiko hitondra mody, fa tena manitra izany, matsiro izany. Dia ozy le namany, ary ianao to tsy mitondra akanjo fitondra amin'ny fampakarany. Dia ozy izy tsisy olana izany ka, tsisy olana izany. Lendalendy izy tamin'ilay sakafo be, fa rehefa avy eo tonga ny mpanjaka, rehefa tonga ny mpanjaka mijery izay rehetra mihinana, hijery ny mpihinana, mbola tsy manomboka ny fihinanana fa mbola vao maka toerana fotsiny, dia tonga ny mpanjaka mijery
rehefa nijery mpanjaka dia nanesy tonga teo amin'ilay lehilahy anankiray janona naharitra ny mpanjaka ny mpanjina azy. Dry ahoana nidiranao eto nefa ianao tsy mitondra akanjo fitondra ny fampakarana. Gila tsy nahaterina ray lehilahy ary hoy ny mpanjaka nanome baiko ny miaramila hoe afatory ny tongotra matanana. Dia mety mivoaka izy hitany mason'ilay sakafo be fa tsy minanana satria niavoaka ny miaramila tao izy ary nifatorana ny tongotra matanana. Inona ny antony? Ny antony dia tsy mitondra akanjo fitondra ny fampakarana izy. Rehefa nanasa tokoa ny mpanjaka dia nizaray ny mpanjaka fitafiana daholo ny olona rehetra izay asaina. Ohatra hoe nizaraina fitafiana mavokely dia nanao fitafiana mavokely daholo ny olona, nandray daholo ny olona, nandray daholo ny olona. Iny zany ohatry ny fanasana iny dia nandray fitafiana daholo ny olona nizaray ny mpanjaka hoe tily fitafiana hoentina amin'ny fampakarana e, dia samy nandray. Fa izy kosa tsy nety nandray izy. Za tsy resy lahatra anao an'iny a, za manana ny anahy ny ahy efa zao ny mapety a, ny atyny tiako, zao ny fanambarany dadanay, zao ny nambarany ny a dia zao ny anay, dia zao ihany any. Za tsy anao an'iny, za tsy hitondra an'iny a. Tsy nakato ny fitsipika izay napetraka amin'ny mpanjaka izy ary dia voaroky izy rehefa avy teo. Nangevaka itsika ny tenin'Andriamanitra izay ambaran'i Jesosy Kristy Tompo. Marka 2:1, andiny 5:1 sy 5:1. Marka 2:1, andiny 5:1 sy 5:1. Ary hoy izy taminy, mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo ka mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra izay mino sy atao batisa no vonjeny, fa izay tsy mety mino no heloina. Mazava ny zavatra apetraka Jesosy eto. Mandehanany amin'izao tontolo izao ianareo mitoriany filazantsara. Misy olona aloha zany mitory ny filazantsara, dia avy eo misy olona mino ny filazantsara. Ary ireo olona mino ny filazantsara dia hoy Jesosy hoe atao batisy ireo, izany hoe miroso amin'ny batisy ireo. Ireo olona avy miaino ny filazantsara, ireo olona avy nitoriana ny filazantsara, ireo olona ireo natao batisa dia feno ny famonjena. Zay no asain'i Jesosy atao. Zay mino sy atao batisa no vonjena. Ary ny fiangonana voalohany na ny apôstôly tsy nanamaivana an'izay mihitsy izy. Nisy fotoana raha nahavariana hoe tamin'ny ao amin'ny asan'ny apôstôly 10 Kornelio nandray ny fanahy masina. Zany efa nanaovan'Andriamanitra zavatra lehibe, nanaovan'Andriamanitra zava-magaga. Fa saingy izao hoy izy Petera hoe moa misy mahasakana ny rano tsy anaovana batisa ireo izay efa nandray ny fanahy masina. Na dia efa nandray ny fanahy masina ary ireo olona ireo tsy nohamaivan'ny Petera ny fanaovana batisa, fa nasainy natao batisa ireo satria izay ny fepetra sy ny fitsipika napetraka Jesosy hoe izay mino sy atao batisa no vonjena. Ry havana izay manatrika eto amin'ny toerana ity, voalohany indrindra aloha ho anao izay roso amin'ny batisa dia tsarovy tsara fa zava-dehibe izay fankatoavanao ny tenin'Andriamanitra izay, fanatanterahanao ny tenin'Andriamanitra. Satria manomboka arariva ianao dia ho ny tenin'Andriamanitra hoe izay natao batisa dia mitafy an'i Kristy, mitafy mandray an'ilay fitafiany ianao zany rariva, mitafy an'i Kristy. Fa eto kosa nefa dia mitodika. Sao dia misy amintsika eto manao tahaka an'ilay rahalehilahy tsy mety handray an'ilay akanjo fitondra amin'ny fampakarana, mandahy, tsy resy lahatra, tsy mazoto amin'ny firosona amin'ny batisa. Efa tokony roso ianao, efa nino amin'i Jesosy ianao,
efa ninony filazantsara ianao eny efa nateraka indray ianao fa ianao dia zao tsy resy lahatra satria ozy ianao hoe za efa vita taloha za efa tamin'mbola kely aizako nisan'izany batisa indroa zany androany aty ampahery ianao satria ho iaho hoe zavatra farany ratsy indrindra le hoe mahita hoe hitanao ny lanitra hitanao ny fiainana mandrakizay hitanao le fiadanana mandrakizay kanefa ianao tsy tafiditra ao ianao tsy tafiditra ao zany ny farany ratsy indrindra zany mahita fotsiny nefa tsy tafiditra tsy amaivantsika mihitsy ny batisa aza maivano fa ataovo zava-dehibe dia ozy tsika hoe kahoana pastera le jiolahy izay nambaran'i Jesosy hoe anio ny eo nanao amika ny paradisa fa nga io natao batisa marina zany tsy natao batisa io satria ny antony tsy nandre fampianarana tahaka antsika izao izy ange tsy nandre eny ambony hazo fijaliana izy tsy nandre fampianarana tahaka antsika izy ary izy koa tsy nanana fotoana anaovana aiza-tso ny fotoana anaovana batisa azy eo noho izay izy tsy nandre fampianarana izay noho izay izy tsy nanana fotoana izay dia izay ny natonga azy hoe aneoneonanao amika ny paradisa fa isika kosa men'Andriamanitra fotoana ianao andre zao fampianarana izao ary mbola manana fotoana ianao ahafahanao manao batisa noho izany aza maivanona fa sola ny zavatra tsy tiatsika ho hita ho a dia le hoe tonga eo ambavadin'ny lanitra rehefa tonga eo ambavadin'ny lanitra dia avy ny anjely danadana amin'ny vavadin'ny lanitra hoay lalam-bolamena tanàna tena volamena vatosoa isan-karazana oay mamirapiratra eo ambavadin'ny lanitra loharano boiboika mafinaritra voninkazo zaridaina tsara tarehy karazana biby ny zazakely milalao miaraka amin'ny bi oay fiadanambe sy fafinaretambe eo ambavadin'ny lanitra dia mitazana dia avy amin'izay ny anjely ianao ve efa tena niny ny asa-pamonjena zay nataon'i Jesosy efa tena nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny tenanao ve ianao eny tompoko eny ary fanontaniana faharoa ianao ve efa tena nateraka indray efa natsapa fiovam-po sy fiovam-piainana ve ianao nataon'i Jesosy eny tompoko eny ary fanontaniana fahatelo ianao ve nakatoa ny tenin'Andriamanitra tahaka an' Jesosy teny ambonin'ny tany nakatoa ny tenin'Andriamanitra izy ka nanaiky natao batisa ianao ve fa natao batisa sy natahaka n'ilay raha lehilahy tsy nateny ahoana ho a efa natao batisa ve ianao fa naninona fa nga anao tsy nahen'ny fampianarana nampianatra mihitsy pasteur Laurent fa za tsy resy lahatra za tsy nazoto satria za tsy nefa vita tamin'mbola kely aho zay ny tsy nanekeko an'izany ntsony sady tsy zany ko ny nazatra anay tsy zany nampianarina anay dia ozy ny anjely hoe hitany masonao fotsiny ny lanitra hitany masonao fotsiny izy io fa tsy afaka nihiditra ao ianao satria zay mino sy atao batisa no miditra ao zay mino sy atao batisa no vonjena noho izany ho anao zay manatrika eto amin'ny toerana ity mbola manana fotoana ianao zao mbola mandre zao toriteny zao ianao tena mampahery ianao aho rehefa tokony hiroso amin'izany miroso ndao jerevantsika indray no ohatra ny tenin'Andriamanitra fahatelo
Matio toko fahatimy amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Matio toko fahatimy amby roapolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Ary amin'izany ny fanjakan'ny lanitra dia ho tahaka ny Virjina folo izay mitondra ny fanalana ka nivoaka hitsenan'ny mpapakatra. Ary ny dimy tamin'ireo dia adala fa ny dimy kosa endry. Fa ny adala nandray ny fanalana nefa tsy mitondra solika fitaiza, ary ny endry kosa mitondra solika tao anatin'ny fitondrany sy ny fanalana. Ary raha naharitra ela ny mpapakatra dia samy rendrena avy izy rehetra ka dia natory. Ary noho ny mamantona any dia nisy antso hoe indry ny mpapakatra mivoamba hitsena azy. Dia nitsangana ireo Virjina rehetra ireo ka samy namboatra ny fanalana. Dia hoy ny adala tamin'ny endry, mba omeo kely amin'ny solika reo izahay fa efa ho faty ny fanalanay. Fa ny endry namarika nanao hoe sao tsy ampohanay sy ho anareo, fa mandehana makany amin'ny mpivarotra ianareo ka mividiana ho anareo. Fa raha mbola lasa nividy izy dia tonga ny mpapakatra, ary izay efa niomana dia niala miditra taminy tao amin'ny fampakaram-bady, ary dia nalindrina ny varavarana. Ary rehefa afaka izany dia tonga kosa ireo Virjina teo ka nanao hoe tompoko, tompoko, voay izahay. Fa izy namaly hoe lazaiko aminareo marina tokoa, tsy fantatra ianareo. Koa amin'izany miambela ianareo fa tsy fantatrareo na ny andro na ny ora. Reto Virjina dimy izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe dimy adala nandondona teo ambaravarana, tompoko, voay izay, dia nisokatra ny varavarana. Rehefa nisokatra ny varavarana dia ozy izy ireo hoe oaizany atsara ny tanàny, tena tsara zany, tanàna mamirapiratra tsisy ohatr'izany, tena faran'izay mahafinaritra indrindra. Oaizany atsarany. Dia tazany teo ireo namany dimy izay faly, ravo, nitsambikimbikiny hafaliana. Ravoravo tafiditra tao anatin'ny fampakarana. Izy dimy vavy mbola eo ambaravarana mitazana fotsiny ny hafaliany rery namany, dia miantso ary miantso hoe Julie, mialatsiny raha misy Julie, to tena mahafinaritra be any, mahafinaritra be aty. Ary maninonareo ny tsy miditra, mbola tsy avelan'ny anjely zay, fa ho avy zay aza matahotra, ho avy zay, ho avy, aza matahotra fa ho avy zay. Zay koa hiaraka aminareo any amin'ny toerana mahafinaritra be io, hiaraka aminareo any zay, ho avy zay. Fa saingy rehefa tonga ny tompotrano dia indrisy, hitany masony izy ireo fotsiny fa tsy tafiditra izy, tsy fantatra akory ianareo. Dia nilaza izy ireo zay nge efa ohatrany sosotrososotry efa naminany teny, efa dia teny an-dalambe anay ianao, efa naminany tamin'ny anaranao zay, efa nanao an'izao zay. Dia ozy izy ny tompotrany tsy fantatra akory ianareo. Inona moa ny antony nahatonga azy ireo tsy tafiditra? Ny antony nahatonga azy ireo nahita fotsiny tsy tafiditra, samy nanana solika ihany izy folo miravavy, fa ny dimy feno fonany azy ny fanalany feno solika, tafiditra izy. Fa ny an'ilay dimy kosa dia niena ny solika tao anatin'ny fanalana, kely sisa ary farany tsy nirehetra tsony ny fanalana, satria naharitrela ny mpapakatra. Riavana izay manarika eto amin'ny toerana ity,
ao am-pontsika ao dia misy fitiavana an' Jesosy. Ny fanahy masina dia nametraka ny fitiavana an' Jesosy ao am-pontsika ao. Ho avy Jesosy. Raha ho avy Jesosy dia izao tsy fantatritsika naroviana zany. Tsy fantatritsika izany naroviana fa mety mbola hoely Jesosy vao avy. Io fitiavana ao anatitsika io dia mila fenona foana, fenona amin'ny fanahy masina foantsika mba hitombo ny fitiavana ao anatitsika, mba hirehitra foana ny fitiavana ao anatitsika, mba hisy fitiavana an' Jesosy foana ao anatitsika. Fa ny zavatra tsy tiantsika ho hita dia nitahaka an'ireo virjina 5 adala, niena ny solika tao anaty fanalana, niena ny fitiavany an' Jesosy, nanomboka nianangatsika ny fitiavany an' Jesosy. Ary rehefa nanomboka nianangatsika ny fitiavany an' Jesosy dia nanomboka nienako ny fanompony an' Jesosy. Raha taloha izy mpamonjy fiarah-miangona andavanandro mazoto tsara mihitsy, mpamonjy fiarah-miangona alahady, tsy tapaka mihitsy izy andavanandro sy alahady, fa nanomboka tsy tonga tsony izy ny andavanandro. Ny alahady maraina indray izy sisany tonga, fa ny hariva izy efa nanomboka tsy tonga intsony. Rehefa aveo ary dia nanomboka ao anatin'ny 2 volana indroa izy sisany tonga, dia aveo na enan'izay lasa indray mandeha isam-bolana izy sisany tonga, isaky ny alahady voalohany izy sisany tonga, farany dia lasa isaky ny 2 volana izy voahita, isaky ny 3 volana izy voahita, farany izy tsy hitatsony izy ny farany, lany tanteraka ny solika niena ny fitiavany an' Jesosy. Tsy nanaradia an' Jesosy intsony fa niembitra izy. Rehefa aveo izy dia nahita fotsiny ny fiainana mandrakizay fa izy tsy mba niditra tao, satria niamangatsika ny fitiavany an' Jesosy, niala tsy nanompo an' Jesosy izy, niala tsy nanaraka an' Jesosy intsony izy. Mbola feno ny fitiavany an' Jesosy dia nandray anjara tamin'ny asan'Andriamanitra izy. Mpivavaka ao amin'ny asan'Andriamanitra, manao vondrom-bavaka, mpitory ny filazantsara, tena mandray andraikitra be tao amin'ny asan'Andriamanitra izy, satria feno ny fitiavany an' Jesosy. Fa nanomboka nieny zany, nanomboka nieny zany, nanomboka tsy tena nanao an'izany intsony izy, nanomboka niena ny fitiavany an' Jesosy. Ary ny farany dia maty tanteraka ny fitiavany an' Jesosy, niala tsy nanompo an' Jesosy intsony izy. Misy angery havana izay manatrika eto toerana ity vita batisy fa miala tsy maharitra eo ny fanompona ny tompo. Ndovaka itsika ny tenin'Andriamanitra ankeam-pahaizan'i Jesosy atsika. Matteo 7:22. Matteo 7:22. Ary ho an'ny olona rehetra ianareo no mianarako, fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny. Izay maharitra hatramin'ny farany no vonjeny, na izay maharitra hatramin'ny farany no hiditra ny lanitra. Nambaran'i Jesosy mazava tsara izany fa izao mila faharetana ny fanompona an' Jesosy, mila maharitra hatramin'ny farany, fa izay ihany no hiditra ny lanitra. Ireo virjina 5 endry dia naharitra teo amin'ny fiandrasana amin'ny mpapakatra izy, tsy miala teo izy, feno foana ny azy ny solika, nazava foana ny azy ny fanalana, tsy niala teo izy. Fa ireo 5 adala kosa dia niena ny solika, ary dia lasa izy nandeha miala teo amin'ny toerana izy, fa lasa nandeha mividy solika, tsy naharitra teo izy. Ary izay nahatonga azy nahita fotsiny izy fa tsy tafiditra. Noho izany ry havana izay manatrika eto amin'ny toerana ity, fanapahan-kevitra lehibe tsy maintsy raisitsika dia ny hoe tsy hiala amin' Jesosy mihitsy aharitra hatramin'ny farany amin'izao fanompoko ny tompo izao. Naroviana izao fanompoko ny tompo izao, na maharitra hafiriana dia tsy hiala. Na adinina lalovako,
na fanafitoina n'inona hitako atao mpiangonana na zavatra sarotra inona na zavatra ahoana na ahoana ny fanapaha-kevitra lehibe tsy maintsy raisitsika dia zao tsy hiala amin' Jesosy mihitsy a tsy andao amin' Jesosy mihitsy a tsy asaraka tsisy asaraka amin' Jesosy mihitsy na fahorinana amin'ny sarina fahafatesana tsisy asaraka amin'ny fitiavana an' Jesosy satria ho iaho ny zava-doza ho ary tsy tiatsika ho hita dia le hoe hita amin'ny masonao nefa tsy hinananao. Da ho arivavaka tsika ny ritsika dia zao tsika ireto dia tsy hoe ahita fotsiny fa tsy mba hiditra ao amin'ny lanitra anao amin'ny fiainana mandrakizay fa itsika reto a dia sady ahita ny lanitritsika no hiditra ao amin'ny fiainana mandrakizay ataovy amenina mafy. Halleloia. Taky antsika nefa izay mino an' Jesosy tompo ty vonjeny ianao, izay mino sy atao patisa no vonjena ary izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Da ho arivavakatsika raha hivavakantsika dia izao raiso ny tenin'Andriamanitra teo, akatoavy ny tenin'Andriamanitra teo, dinio ny tenanao mikasika ny tenin'Andriamanitra teo dia izay fantatrao fa tokony ho amboarina sy tokony ho ahitsy dia amboary ny tenin'Andriamanitra araka ny tenin'Andriamanitra ny fiainanao. Da ohatritsika hivavaka avy hatrany eo a anatrehan'i Jesosy.